Alakamisy 12 Aogositra 2024 fotoan-dehibe ho an'ny mpino katolika ankalazana ny napakarana amboninaitra ny masina Maria an-danitra. Mifanandrify indrindra amin'izany fety-piangonana izany ho an'ny teto amin'ny Ekar Notre-Dame de l'Assomption Imerinafovoany dia miavaka tokoa ny fankalazana ity Assomption 2024 ity araka izao fanazavana entin'ny Père Vicaire Clark Karamanatsoa izao. Ny masina Maria napakarana an-danitra moa no mpiaro an'ity paroasy Imerinafovoany ity. Izay moa ny antony izao fankalazana ho amin'ny androany izay. Ny faharoa manarakaraka an'izay dia teo ny pretra izay mpitantana voalohany an'ity paroasy ity na hoe mopera curé izay voafidy ho lasa eveka-panampina Tananarivo izy. Izay indrindra koa ny fatoan'ity androany ity ho fandraisan'ireo kristianina azy eto amin'ny paroasy ho fiarabana azy dia androany ao anatin'izao fety-piangonana izao no hiarabana azy sy andraisana azy izay. Zava-dehibe roa sosina no nomariana tamin'ity andron'ny Assomption ity ary dia manamafy izany ny filohan'ny filan-kevitra pastoraly eto amin'ny Ekar Notre-Dame de l'Assomption Imerinafovoany Ramatoa Rasoa Manontany Fanja. Lazain'ny Père Vicaire teo moa dia hafaliana roa sosina no hotanterahana eto amin'ny paroasy dia ny fankalazana ny fety-piangonana izay arovany masina Maria napakarana amboninahitra ny an-danitra sy hiarabana andraisana ny Monseigneur izay curé teto amin'ny paroasy nandritra ny volana maromaro. Tsara marina dia mpiandohana fa ny révérend Père Jean Pascal Andriatsoavina moa dia teraka ny 4 mars 2027 tany amin'ny Tsinjo Mahatanga. Maro ny asa nosa aminy teo amin'ny mahapritra azy ary nanomboka ny volana novambra 2024 ny tenany no voatendry ho curé teto amin'ny Ekar Notre-Dame de l'Assomption Imerinafovoany. Koa akaiky ny fon'ny mpino eto ny tenany ary nahafa-po ho ihany ny filohan'ny filan-kevitra pastoraly. Dia tena tsapa tokoa hoe tena ray am-panahy ny tantana sy nampianatra ary tena nakamasina izy hitanay teo amin'izay fomba fiasa zay ary nametraka drafitra pastoraly hoe tompo ampitomboy ny vononay. Tsy hiviny etony ihany koa fa ny Monseigneur Jean Pascal Andriatsoavina dia ny 9 Jolay 2024 no nanendren'ny Papa François azy ho eveka-panampy amin'ny archidiocèse n'Antananarivo. Ny Alahady 12 Aogositra 2024 teny amin'ny kianjaben'ny Mamasina ny fianakaviam-ben'ny fiangonana katolika no nanatotosa lamesa lehibe notarihin'ny Cardinal Désiré Tsaraazana fotoana nanatanterahana ny fanamasinana ny eveka-panampy. Alakamisy 12 Aogositra 2024 mpino kristianina maro no voronlanina teto amin'ny Ekar Imerinafovoany. Nanamarika ny fety-piangonana sy fandraisan-tanana ny eveka-panampy Monseigneur Jean Pascal Andriatsoavina. Ny Ekar Imerinafovoany moa dia manana ny tarigetrany hoe fianakaviana mino sy mifankatia no antoky ny fampivoarana. Ary ity fotoan-dehibe Assomption ity dia naobana tamin'ny evanjelin'ny Masindahalioka 7:12 andininy 15 manao hoe tompo ampitombo ny finoanay. Tsika mianakavy tahaka ny fetin'ny fiangonantsika dia araketerika. Nitarika ny sorona masina teto ary ny Monseigneur Jean Pascal Andriatsoavina. Masina Maria napakarana velona any an-danitra. Ary raha nitondra ny vaovao mahafaly ny tenany dia nanazava sy ny tantara ny fiainana amatoetra ny masina Maria. Olona 4 hoy izy no niakatra velona tany an-danitra. Enoka ny voalohany, i Eli ary Jesosy Kristy. Ireo olona ireo azy hoy izy niakatra tany an-danitra fa maika fa ndreniny koa i masina Maria izany no faha-4 niakatra velona. Aza matahotra ry Maria fa sitrak'Andriamanitra ianao. Isa maraina ho ihany ny Monseigneur raha vao mifoha dia mila mametraka ny tontolo andro amin'ny tompo. Tokony ihany koa anao ny arahaba ry Maria na dia indray mandeha isan'andro ihany aza. Ny rarisoany rehetra moa ny tenany teo am-pamaranana. Engane anenika ny fiainantsika ny fahasoavana hoy izy. Ny
nisongadina tamin'ny fotoana teto ny rakitra sy ireo fanomezana natolotra ny monseigneur Jean Pascal Andriatsoavana. Narahan'ny fiombonana amin'ny vatana sy ran'ny Kristy tanterahana amin'ny fiarahamandrainy kominio. Taorian'izany rehetra izany dia nisy ny fandraisam-pitenenana. Ny santatra izany ny filohan'ny filan-kevitra pastoraly sy ekonomika Ramatoa Soamantany Fanja. Nampatsiahiviny teto ny amin'ity fotoan-dehibe ity dia ny fiombonam-bavaka amin'ny Masina Maria nampiakarina amboninay hatrany an-danitra izay ankalazana ny fety eto amin'ny paroasy. Ary faharoa ny fiombonana sy fandraisana ary fiarabanan'ny évêque izay iaraha mahafantatra fa efa révérend père curé teto Imerinafovoany sy Andranoro. Teo anatrihan'izany dia nisy ny fifandraisan-tanana. Mitandahatra ny roa sy teny anoloan'ny aritara avokoa ireo mpivavaka rehetra ny fandray-tanana tamin'ny évêque mpanampy monseigneur Jean Pascal Andriatsoavana. Nisy ny fanomezana manokana natolotra ity farany. Miarahaba ny kristiana rehetra sy akanataka eto amin'ny Ekar Imerinafovoany miaraka amin'ny filan-kevitra rehetra. Niakatsehatra nanaraka izany ireo eo anivon'ny Braony district Imerinafovoany no tarihin'ny filohan Ramatoa Andriamanasara Bakoly. Nivoatra tamin'ny lahatenina taon'ny Ramatoa filohan'ny district ny fiarabana sy firaren-tsoa ny filan-kevitra sy ny évêque mpanampy. Maleova mahalasana hoy izy ianareo amin'ny adidy sy andraikitra napetraka Andriamanitra taminareo. Mitaky fitiavana, fandeferana, fanetren-tena ary indrindrindrindra ny fahaizana mifampiaino hoy izy ny fandraisana andraikitra ary tsapa fa ireo no fitaovana nisian'ny fahombiazana. Ho an'ny évêque mpanampy manokana moa dia nambara fa tsy ho ady noho ny eto Imerinafovoany. Hitoetra ao am-pon'ny tsirairay ny zavatra netiny teto amin'ny paroasy sy ny district Imerinafovoany. Narahana tolotra vokatry ny fo moa izany firarian-tsoa rehetra izany. Anterina trany fa ny monseigneur Jean Pascal Andriatsoavana dia père curé tito amin'ny Ekar Imerinafovoany mialoha izao nanendrena azy ho évêque mpanampy izao ary dia manakambarany momba azy indrindra fa ny fiaraha-miasa teto an-toerana ny lehiben'ny district Imerinafovoany Ramatoa Andriamanasara Bakoly. Atao hoe faly izahay nahazo évêque ny diocèse n'Antananarivo nefa ihany koa somary malahelo kely ilozan'ny monseigneur nefa moa tsy maintsy manaiky fa izay nitendrin'Andriamanitra dia eto izahay dia manararoatra kely ny teny hoe io monseigneur io dia olona tena ray am-panahy tokoa. Mahafinaritra tsopo izy nanana fanetretena ary teny isaorana azy mihitsy satria izay toetrany fahatsorana izay dia nizany nampitahina taminay. Tsy mifidy mihitsy izy nizaniza fa voaray atanandro daholo izay manantona azy dia mirary soa azy izahay eo amin'ny filan-kevitra district manontolo amin'ny adidy masina lehibe izay napetrik'Andriamanitra azy ananany fahasalamana hery sy tanjaka anatoto sanjany adidy masina izany. Fa mahakasika kosa ny fiaraha-miasa teto anivon'ny Ekar Imerinafovoany nanao ahoana ny ezaka vita nandritra izay herintaona na père curé ny monseigneur Jean Pascal Andriatsoavana izay. Ny zava-bita teto anivon'ny district moa dia misy ny fiombonana voalohany indrindra rehefa misy ny zavatra atao isaky ny paroasy dia mifanotrina hatrany izahay ary monseigneur Pascal Andriatsoavana dia anisany tena nampianatra izany hoe manome fiofanana foana izy na ho an'ny tanora na ho an'ny vona ny olon-dehibe sy ny ankizy dia ataoko hoe zava-dehibe ireny no tena zavatra betsaka nataony fohy aloha ilay fotoana raha ny tena izy kanefa fohy nazahoana zavatra mamy sy zavatra lehibe dia anisany nampiray nampiombana ny distrika ihany koa izy. Eo amin'ny finoana katolika dia efa miomana fatratra ihany koa ny rehetra ny amin'ny fotoan-dehibe atsoatsy dia ny fandraisana ny Papa François eto Antananarivo ny fahaenina ny volana septambra izao. Fa manakambara ho amin'ny famaranana ity fandaharana mahakasika ny Ekar Imerinafovoany ity kosa ny lehiben'ny district Ramatoa Andriamanasara Bakoly. Eto am-pamaranana dia miarahaba ny kristiana rehetra eo amin'ny Ekar Imerinafovoany izahay natratra izao fetim-piangonana izao dia
miarabany monseigneur Jean Pascal Andriatsoavina ihany koa mirarisoa avita soa izay atidy masina izany dia hitoetrany ane ny fiombonana eto amin'ity district ny Imerinafovoany ity.